2025 dia nalaza be ny kereta any atsimo ary natetika ny fitondrana ny fanampiana tamin'ny alalan'ny BNGRC tamin'ny alalan'ny ministèran'ny polina zay tarihanao ihany koa zay natonga anao intelo ny vezivezy tany amin'ny faritra atsimo iny izy io ve tsy tandrametaka zany fanampiana tsy kelikely zany fa inona ny tokony vaolana ipetraka ho an'iny faritra iny azadiny fa ao anatin'izay madame ministre dia ny hoe manan-karena iny faritra sao dia zay areny zay no tsy hita no nahafahana nijery ny vaolana mba izareo tompony ihany no iaina ao anatiny fijerinao manokana an'izay ao anatin'izay ve le vaolana eritrereto ny fitondram-panjakana ho apetraka amin'izao fotoana izao milohany nidirako ao anatin'ny vaolana dia misy zavatra nyteneninao teo a mba tiako raisina leo zay ianao hoe nalaza ary mbola malaza mampalahelo moa le izy satria lasa malaza ratsy ary ao anatin'izay le malaza ratsy zay no mampalahelo fa misy ihany koa ny manararoatra ny fahantrany hafa araka ny teneniko teo hoe nanomboka mbola mpanao gazety tamin'izay dia fantatro tsara mihitsy le izy a nanomboka taty amin'ny volana oktobra 2024 no nivoahany ty resaka hoe kere ny anendroy rehefa nipotra zay zavatra zay a dia nisy ny teneniko teo hoe nanararoatra tao anatiny ary miala tsiny amin'ny teny eto fa nareo mpamatsy vola ary dia manahirana ihany ny fomba hitondran'izy ireo ny fanampiana any atsimo mpiara-miasa tsika miara-miasa ny gouvernement malagasy ary tsy afaka manao nin'inona ianao teo miresaka BNGRC miresaka ministèran'ny ponina kely de kely ihany no mivitanay amin'ny fanampiana io manko urgence zany io le resantsika hozaraintsika roa mihitsy a le maika vahaolana maika de maika androany satria nona ny olona dia misy amin'izay le vahaolana maharitra tokony hojerena ao ny à moyen terme dia ao ihany koa ny lavitrezaka ao anatin'izay vahaolana zay misy ny fanampiana rehefa nitrangy reny zavatra reny a tonga tao anatin'ny gouvernement tadidiko tsara nanatanteraka n'le hoe groupe de dialogue stratégique na GDS ny gouvernement malagasy miaraka amin'ireo mpamatsy voly ireo teny mahazo arivo nitarian'ny prime ministre ny PNUD no nitarika tato amin'ny ilan'ny mpamatsy vola dia nyresahana teo le resaka kere eo moa tiako apetraka tsara tamin'izay fotoana izay nyresahana ihany koa nitondradrano tamin'ireny fotoana ireny miresaka volana febroary 2024 eto dia hoy ny mpamatsy vola tamin'izay fotoana izay hoe raha tadiditsika nanao an'le antso ho fanampiana iraisam-pirenena na appel à l'aide internationale ny gouvernement malagasy tsy de tena nazahoantsika valiny loatra satria ho an'ny vondrona iraisam-pirenena tsy de tena gravy araky ny fijeriny araky ny fiteniny ireny tondradrano reny satria tondraka ny rano dia misintona ihany le rano rehefa aveo rehefa mijanona ny orana fa ho azy ireo ny keretany atsimo ny tena azo lazaina hoe tena manahirana goavana dia tao arinan'izay tonga ny fanampiana rehefa natao zany ny fiarahana mijery amin'ny gouvernement malagasy ny fanampiana be ary eto ambany masoko eto mihitsy ny taremarika mahakasika an'izay fa eo le teneniko hoe manahirana raha za manokana ministra ny ponina tsy mandalo aty amin'ny gouvernement reny fanampiana ireny zany hoe ny mpamatsy vola mbola mametraka ohatrany hoe tamin'ny fotoanany tetezamita tsy nisiny ny fankatoavana iraisam-pirenena dia ry zareo ihany ny tonga dia nanao zay asa rehetrarehetra nataony sosialy moa voalaza tamin'ireny hoe tsy tapaka mihitsy ny nandritra ny tetezamita dia miara-miasa izy amina fikambanana any rehetra any manahirana ho ale izy satria ny ministera tsy mahafantatra mihitsy ary za zay nidina intelo tany atsimo tao anatin'izay heritaon'izay akoatra ny fidinan'ny teknisianina ny ministera zay tsy latsaky ny indimy akoatra ny directeur régional anay ny taleparitra sy ny ekipa rehetra zay efa miasa any amin'iny faritra iny dia tsy hita hoe aiza mariny ireo intervention be ireo zany le atsoina hoe intervention sociale tonga dia fanampiana raha sosialy le anampiana ny ponina omeko ohatra fotsiny nareo zao misy ty fanampiana anankiray nanomboka ny septembre 2024 ka hatramin'ny volana febroary 2024 zao 1,999,000 dollars zany hoe presque 2 millions de dollars ho an'ny faritra androy ny mpamamony mizara azy financement USAID za tsy miteny hoe maninona fa te any tany fotsiny aizary ireo
rehefa midinany ianao hoe ay zary io zavatra io ary za tamin'ny fidinako farany tamin'ny voalohan'ny volana febroary tena nyteny an'izay mihitsy hoe andao za mba hiaraka aminareo hijery an'le fanampiana satria raha ny totaly ny vola za miteny anareo miresaka an'izany a nanomboka septembre 2015 ka hatramin'ny volana jiona ho avy zao 2016 efa mahatratra 7 millions de dollars 7 tapitrisa dollar américaine natovy a fois 3 ariary zany azahoantsika ny taremarika amin'ny vola malagasy nefa tsy hita le izy ato ianao mahita fianakaviana 4,000 ao amin'ny faritra Androy, fianakaviana 513 ao amin'ny faritra Nosy sy Androy, fianakaviana 10 alina ao amin'ny faritra Androy Atsimo Andrefa na Amorony Mania sy ny sisa be de be raha ohatra ka resaka ohatr'izay fa makaiza le izy ny tena tiako apetraka mitaky ny mpamatsy vola ny mangarahara aty amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanampiana entiny dia hoy koa hoe tokony misy mangarahara koa eo anivon'ireo mpamatsy vola ireo satria zany zavatra zany any tsy mampisy an'le fandrindrana firindrana na coordination amin'ny asa atao any Atsimo. Zay zany amaliko an'le lafiny anankiray marina ny teninao tsy hoe tandrametaka ny fanampiana maika tahaka an'izao tsy tandrametaka akory satria le olona efa noana ohatrany marary io sanatrian'izany marary tonga dia andefasanao aloha alefa ny sérum alefa aloha ny traitement voalohany ahafahana manavotra an'le olona fa tsy vitan'izay akory io hoe memena nisy hafanana izy teo dia vitavitan'ny Feralgan andao amin'izay ho jerentsika inona ny olana amin'ny faritra Androy 50 taona 5 taona 50 taona amin'ny tiny nazahoantsika amin'ny fahaleovan-tena ny aina tao anatin'izany kere tsy fisian'ny rano zany ny faritra iny fotoana zao hitadiavana vahaolana maharitra eo akaiky ny vahaolana maika zay noresahako rehetra teo fa averiko indray fandrindrana ny tokony apetraka fandrindrana eo amin'ny samy mpiara-miombonantoka na eto anivon'ny gouvernement na eo anivon'ny sehatra tsy miankina na ny fiarahamonim-pirenena ary indrindraindrindra fa ny mpiara-miombonantoka zay tsy lavina fa manana ny vola ny enti manana goavana entina anampianan'izany faritra sahiran'izany zany hoe